zaolana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa ao reny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitranay iray amina. Faly miaraka amintsika rehetra indray ao anaty zao conférence lehibe zay atolotra eto amin'ny télévision MATV zao. Ahoana ny tenin'ny baiboly, ahoana ny ozon'ny baiboly mikasika an'ity coronavirus ity. Efa nentina tamintsika ity tomaly zay antsika zay nanaraka an'ity conférence ity fa efa nitranga tany anefitra niaraka tamin'ny zanak'Israely. Zao virus mahafaty olona amin'ny analindalina manetsinetsiny zao ary dia nomen'Andriamanitra tamin'izany, nomen'Andriamanitra ny vahaolana hitantsika omaly rehefa avy nanao adalàna, rehefa nisaraka tamin'Andriamanitra leo niaraka amin'ny fanarahana an'Andriamanitra ny zanak'Israely tany anefitra dia nilalao nanompo sampy nanangana sarombola kely volamena jangajanga be loza tany ary tonga teo amin'ny fijangajangana mamaofady zay mahatonga ny olona anankiray tsy tafiditra any amin'ny tany Kanana dia ringana tany anefitra izy ireny. Saingy be dia be tamin'ny olona tratrany virus nasain'Andriamanitra nijery sy ny bebaka ary nijery ilay menarana varana dia sitrana toy indray androany zao fandaharantsika zao. Ka zao ry havana melohan'ny anarantsika amin'ny fandaharana androany dia ity fandaharana androany zany dia izao ny herin'ny vavaka, ny herin'ny vavaka eo anatrihan'ny virus tahaka ny tony coronavirus itony. Ny herin'ny vavaka, ny herin'ny maly dia zao ny fibebahana, ny fiatorana amin'Andriamanitra fa androany indray dia omen'Andriamanitra antsika indray fa misy karazana retina ety ambony tany. Iny karazan'ino ozy izy dia sitrana sy afaka raha mivavaka sy mifadianina isika. Saingy karazana vavaka, dozina vavaka somary avoavo kokoa ary marina sy mahitsy kokoa mihoatra noho izay natao hatramin'izay. Vavaka aloha isika. Misaotra anao zay Andriamanitra no fitahiana sy mifitatananao. Misaotra Andriamanitra ny amin'izao fotoana izao ka ahafahanao Andriamanitra miditra any amin'ny tokantrano tsirairay avy, miditra amin'ny alalan'ny teninao dia nisoratra masina ny baiboly zany zay misarika ny maro anokatra Andriamanitra ny saina ka hitodika sy hifantoka eo aminao. Ampizy Andriamanitra tsy karaikona, tsy panika eny an-trano any fa hiala amin'ny fomba fijery mahazatra ka hitodika eo aminao. Dia taio Andriamanitra ty fandarana androany ity engany io maro zay mpijery atahotra sy hiverina aminao Andriamanitra ka hanome voninahitra anao. Sambatra ho ianao Andriamanitra zay mamaky sy miainoka amin'ny tandrana zay voasoratra ny faminaniana fa atombotra ny andro. Mino zay Andriamanitra fa manambara ny fahataperan'ny tantaran'ity tany ity tsy ho ela intsony zao toe-javatra iraisam-pirenena mondial hita ny masonay izao. Koa ampio Andriamanitra mba hisy olona maro eto ambonin'ity tany ity hitodika sy hiverina aminao. Dia feno fanahy masinao Andriamanitra ny mpanompo lahanao zay miteny ankehitriny, feno iny fanahy masinao tsy hiteny tsy hananatra afa-tsy ianao irery ihany Andriamanitra ary tsy haniratsira tsy hanambany afa-tsy ny fahotana irery ihany sy ny fahaverezana ary satana. Misaotra Tompo, amen. Manasanao aho mba handray ny tenin'Andriamanitra vetivety, tenin'Andriamanitra ka hiaraka makisika eo amin'ny tantara faharotoko fahafito andininy 720. Tantara faharotoko fahafito andininy 720. Io vakiteny vakitsika io dia tsy inona akory fa rehefa nangataky i Solomon, rehefa vita ny fanorenana ny tempoly fiangonan'Andriamanitra tamin'izany naorony Solomon fiangonana tsara tare mariana ry havana fa ny fiangonana no fierena tsara indrindra amin'ny zavatra rehetra zay misy. Ny antony nanorenan'Andriamanitra ny fiangonana tompoko dia tsy inona fa ho fiarovana, ho hopitaly, ho toerana famonjena amin'ny zavatra rehetrarehetra. Zany ny antony nanorenana ny tabernakely sy ny fitoerana masina taloha. Zany ny antony fa tamin'ny andron'ny Solomon rehefa nanorina ny tempoly Solomon ka nitokana ny tempoly dia ny vavaka be dia be, vavaka maro natao Solomon tamin'izany tamin'ny fitokanana ny tempoly. Dia zao ny tenin'Andriamanitra valy ny vavaka natao Solomon enonao no tompoko azafady. Zao ny voalaza ao amin'ny tantara faharotoko fahafito ary ny andininy 720. Raha ny oloko zay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra ka hamela ny elony ary asitrana ny taniny. Ry havana, mananambara ny soratra masina, mananambara ny soratra masina eo anatria zao coronavirus zao misy fanafody efikasy
azo antoka ary tena mety ny soratra masina averiko vakina fa apiko kely eo amin'ny 5 tantara farotoko fafito manomboka eo amin'ny 3 sy 4 de ozy izy koa indro raha mampiantona ny andro ah ka tsy misy ranorana latsaka na asiko mandany ny tany asaiko mandany ny tany ny valala na anaterako arety mandringana ny oloko eto zany de miteny Andriamanitra hoe eo anatrehan'ny valala eo anatrehan'ny arety mandringana toy ny coronavirus de zao ny vahaolana ny 4 raha ny oloko zay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony de hiaino any an-danitra ka amela ny elony ary ahasitrana ny tanina riavana men'Andriamanitra omeny ny soratra masina atsika ny vahaolana azo antoka eo anatrehan'izao tanytsika malagasy eo anatrehan'izao planeta tafiany arety mandringana izao de miantso atsika Andriamanitra voalohany raha ny olona ozy izy raha ny oloko zay natsona amin'ny anarako no avy tsika malagasy dia anisan'ny firenena kristiana be deaibe ny malagasy mino an'Andriamanitra lay namorona ny lanitra sy ny tany be deaibe ny malagasy no mino an'Andriamanitra zay nahary ny zavatra rehetra tompony aina namorona n'izao tontolo zao be deaibe ny malagasy mino fa le Andriamanitra namorona n'izao tontolo zao ange no Andriamanitra tonga nofo tetỳ ambony tany amonjy atsika io nge le Andriamanitra ny teny hoe zanako sy ny asan'ny tanako aoka ho adidiko any de miantso tsika malagasy Andriamanitra olona mino azy kristianina hoe raha ny oloko zay natsona amin'ny anarako mino aho izy no avy anetry tena magataka nyvahoaka malagasy amin'izao coronavirus zao marina ny tenin'ny filoham-pirenena marina tsisy diso tsy tokony hifanenjika atsontsika tsy tokony hanana ohatran' zao coronavirus zao tsika mba anamboarana zao le ho lasaka politika azahoana seza azahoana laza sy voninahitra azahoana vola andeha metsaina sy ny tsisa riavana tsy maintsy miverina eo mifanetretena isika magataka malagasy rehetrarehetra avelao any ny voninahitra ao avelao any ny maizy anao rehetrarehetra andao etoraka eo amin'Andriamanitra tahaka ny zaza kely isika hiaraka metoraka eo amin'Andriamanitra araka ny afatra farany tamin'ny sabotsy de zao mila mibebaka ny etsika rehetrarehetra mila mibanjina eo am'le menarana varana isika ny fibanjinana ny azy fijaliany Kristy nge de tsinone fa fifonana sy fivebahany fiekekelo kariavana ka zao magataka nyvahoaka malagasy atao anatin'izao coronavirus zao mba hiaraka anetry tena isika be deaibe nge ny malagasy so riavana tsy mihinambary tsy manana karama tsy manana tahiry ary de manao antso ny filoham-pirenena mba hifampitsinjo itsika mila manetry tena isika inona moa zao ny tombontsoa anao riavana zay manambary 200 gona ao an-tranonao ao nefa misy malagasy tsy manana manasanao ndo hiaraka hietry isika ndo hifankaty isika ary le fanetretena tena tadavin'Andriamanitra de izao ajanony avelao daholy aloha manasanareo anatin'ity conférence ity avelao any ny anaram-piangonatsika rehetrarehetra avelao any raha ho avy any am'raha olanitra ne Kristy de izara romonjaka zao tontolo zao hoe na ianao very na ianao voavonjy ko manasanao avelao any maizy atsika aloha ndo hiaraka anetry tena eo anatrehan'Andriamanitra isika tsy hitady tombony tsy hanararoatra riavana fa ndo hanandratra an'Andriamanitra ary ndo ampiarina am'ty toejavatra ty za de mbola mino fa tsy voatery ho fatalina ho an'ny malagasy zao krizy zao fa mety hanova ny firenentsika mihitsy ho firenena agaga eto ambony ty tany ty amin'ny firaisapotsy ny firaisatsaina amin'ny fiverenana sy ny fibebahana amin'ny fatahorana an'Andriamanitra noho izany raha ny olona zay natsotra amin'ny anarako izy no avy anetry tena faharoa ao am'le ho avy anetry tena de mangataka atsika mba matotoko fa 7 andin'ny faraky amby roapolo matotoko fa 7 andin'ny faraky amby roapolo de nanatona Jesosy ny mpianatra vitsivitsy ny teny nanao hoe fa maninona kay zay Jesosy tsy nahasitrana niny aretin'iny rehefa nirahan'Andriamanitra andeha anasitrana ametra tanana ny apôstôly ny rahana tsiroroa andeha tetitrano ivavaka tona fampahirezana ny atokantrano anasitrana ny marary de nisy mpianatra vitsivitsy tsy nahasitrana aretina ny aretina nytranga tany an-trano tsy navitan'ny misionam-panaovina azy
dia rehefa niona tamin'i jesosy ireo mpianatra hoe dia hoe ona jesosy fa maninona zay ny tsy nahasitrana ny aretina iny dia zao ny valiny ao amin'ny Matthieu 7:10 andininy faraika amin'ny 20 iny karazan'iny ozy izy dia tsy sitrana ary tsy mivoaka raha tsy avoaka amin'ny fivavahana sy ny fifadikana. Iny karazana aretina iny karazana devoly iny karazana fanaratsy iny dia tsy sitrana raha tsy amin'ny vavaka sy ny fifadikana. Ry havana mangataka antsika malagasy raha miaraka manendry andro anankiray isika ataontsika hoe amin'ny larbi ho avy zao miaraka sady androny karemy raha teo zao karemy zao nge ry havana raha amin'ny larbi tsika rehetrarehetra miaraka manendry andro anankiray ifadina any Andriamanitra mifona aminao zay malagasy, mifona aminao zay mpanao politika, mifona aminao zahay rehetrarehetra manao pacte maty, mifona aminao zay Andriamanitra zay mpangalatra zay daly mpamon'olona, mifona zay vahoaka malagasy Andriamanitra mamelany elokay miaraka amin'ny karemy zany hoe fifadikanina zany. Misy karazana aretina zany ety ambonin'ny tany, misy karazana problème ety ambonin'ny tany ry havana, tsy afaka raha tsy amin'ny fanetretena zany hoe fifadikanina sy vavaka be miantso ny vahoaka malagasy tompoko. Ndo mba hiara-iasa amin'ireo dokotera reo isika, raha misy olona miasa mafy amin'izao tsika amin'ny teny zao dia ny dokotera miatrika amin'ny vatana ny aretina ho fiaraha-miasa amin'ireo olona ireo indrindra soa ihany fa misy an'izao tenin'Andriamanitra izao ndo re olona anetry tena isika hitadiny tavan'Andriamanitra larbi tontolo mba mifady anina itsika dia ny sakafo ohatranofo sakafo be omeny malahelo meny mahantra sy ny sahirana miakanjo sy ny sisa fa ireny nge manasitrana ry havana manasitra. Misy tenin'Andriamanitra nie manao hoe mifampivavay ianareo ary mifamelaheloka mba ho sitrana ianareo, mifamelaheloka mifampivavah ary ny tokony ho tanteraka amin'ity le hira hoe raha mifankaty isika dia ho tonga lanitra vao zao firenena malagasy zao. Koa mangataka ny vahoaka malagasy eto ampanarana ty conférence ity ny zavatra ao ambadika ty coronavirus ty dia manery ny malagasy Andriamanitra hifankaty ifamelaheloka hietry morongatra ambony dia ambony loatra ny avinavina amin'izao tsika amin'ny teny zao fanambony tena fieboebona sy ny fizahozahoana mirongatra ary tafa oatra mihitsy zany mahatonga zao fiarahamonina malagasy potika izao ry havana be loatra lasa avy loatra ny fanandratantena mariana fa fahotany satana io fiavina vonina sy fieboebona mangataka antsika Andriamanitra mba hiaraka hietrytsika malagasy. Iny karazana iny ozy izy, iny karazana aretina iny karazana olana iny dia tsy afaka raha tsy amin'ny fifadikanina sy ny vavaka be. Faharoa ao amin'le tantara faharotoko 7:17 raha ny oloko zay natsoina amin'ny anarako no ivavaka sy hitadiny tavako, ivavaka sy hitadiny tavako. Mangataka antsika mandritra an'izao conférence 10 andro eto amin'ny matv zao mba lazao ny manodidina alefaso amin'ny azo atao rehetrarehetra mba hiaraka andinika ny tenin'Andriamanitra isika fa zao zavatra zao no natao dia ho fanokafana ny saina ary mariana fa ny tena mahatonga ny olona anankiray maty rehefa marary dia ny sainy ny voa sy malemy voaloha dia mora maty izy tsy miatra tsy manan-kery amin'ny fanafody fa ny marary anankiray zany ny zavatra ataony mpitsabo rehefa marary ny olona anankiray dia zao akariny aloha ny moraliny dia lasa mety misakafo izy dia mandaitra ny fanafody ampiasaina rehetrarehetra miaraka amin'ny vavaka sy fifadikanina zay ataontsika zany dia mivadika ho mpitsabo daholo tsika rehetrarehetra miaraka miady amin'ity aretina ity ry havana dia nyzao zany raha ny olona zay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena fady anina mivavaka zao mivoalazany salamo 10 salamo 10 ary ny andininy fa 10 salamo 10 ary ny andininy fa 10 dia zao mivoalaza tenin'Andriamanitra salamo 10 ary ny andininy 10 atsoy aho amin'ny andro fahoriana dia amonjy anao aho ka hanome voninahitra ianao. Ry vahoaka malagasy Andriamanitra no miteny atsoy aho amin'ny andro fahoriana dia amonjy anao aho ka hanome voninahitra ianao. Mangataka antsika vahoaka malagasy aho mandritra an'izao tsika tratra ny mihiboka ny hatrany zao ny androany zany zao hitanao zao dia tamin'ny 5 maraina fa ny manaraka dia amin'ny risahana aminao eto any amin'ny 5 sasany ariva amin'ny 5 maraina amin'ny 5 sasany ariva amin'ny 5 maraina amin'ny 5 sasany ariva
ka dia mangataka anao a ndo hiantso an'Andriamanitra, ndo hivavaka isika. Azavaliana fotsiny ao an-tranao, zao koa ny tenin'Andriamanitra e. Mpamonjo mora azo indrindra amin'ny andro fahorin'Andriamanitra. Mpamonjo mora azo indrindra amin'ny andro fahorin'Andriamanitra. Ry havana, mora azo Andriamanitra rehefa misy olana isika. Rehefa misy olana isika dia zao eo akaikintsika eo Andriamanitra. Eo akaikintsika Andriamanitra ary mora antsoina sy mora azo izy. Koa miantso ny vahoaka malagasy a, raha ny olona zay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena, hivavaka hitady ny tavako, araka ny teny hoe antsoy amin'ny andro fahoriana. Amin'izao andron'ny coronavirus dia ndao hiaraka hiantso an'Andriamanitra isika amafisiko. Efa ka andron'ny karemo zao tompo melohan'ny paka. Do re mba hiaraka hifady anina ny larobia ho an'ny firenetsika. Apitsika amin'ny alalany vavaka ireo manam-pahefana mikarakara andro aman'alina atsika ireo mba hanao zava-mahagaga. Ary azadino fa mifiasa ny vavaky ny marina dia mahery indrindra. Fiasa ny vavaky ny marina, fa mbola misy fitenenana koa hoe fiasa ny vavaky ny maro mahery indrindra, maro. Raha miaraka amin'ny vavaka zany tsika mangataka zavatra tokana amin'Andriamanitra. Raha misy rona telo izy Andriamanitra mangataka zavatra tokana amiko ataoko zany. Ka ty tsy rona telo fa tena ny vahoaka mihitsy. Tsika rehetra miaraka mangataka amin'Andriamanitra mifona re Andriamanitra. Miaraka miaiky ny fahotany ny mpanao politika, miaraka miaiky ny fahotany ny mpamosavy, miaraka miaiky ny fahotany ny mpangaro-paosy, miaraka miaiky ny fahotany ny jolà sy ny dalo, miaraka miaiky ny fahotany ny mpakavadin'olona rehetra, miaraka miaiky ny fahotany ny sodomita rehetrarehetra, miaraka miaiky ny fahotany araka ny fahotana vitantsika tsika tsirairay avy sitrana ny firenetsika. Ary zay mihitsy le teny verenantsika. Ary amin'ny tantara faharoa toko fa fito le vaky tentsika teo ary ny 9:40 raha ny oloko zay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena hivavaka hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanao dia hiaino any an-danitra ka hamela ny heliny ary asitrana ny taniny. Hiala amin'ny ratsy fanao. Ry havana, mangataka amintsika miala amin'ny ratsy fanao, miala amin'ny ratsy fanao. Tantara faharoa toko fa 9:7 vakitsika kely vetivety eo ambony eo zany. Io le vavaka nataon'ny Solomona. Tantara faharoa toko fa 9:7 ty le vavaka nataon'ny Solomona natonga nyty valim-bavaka men'Andriamanitra ty hoe eny ary Solomona araka zany vavaka ao zany dia anaika fa raha miantso any ny oloko zay matahotra manetry teny mivavaka tady ny tavan'Andriamanitra miala amin'ny ratsy fanaony sitraniko ny firenena malagasy. Saingy zao ny vavaka nataon'ny Solomona vakitsika. Tantara faharoa toko fa 9:7 raha manota aminao izy fa tsy misy olombelona tsy manota ka tezitra aminy ianao Andriamanitra ary manolotra azy eo anoloan'ny fahavalony ka dia entiny mpamambobabo any amin'ny ho an'ny amin'ny tany na lavitra na akaiky izy. Zay zany le vavaka nataon'ny Solomona Andriamanitra. Naroviana reny ny olona vahoaka malagasy tratra ny mpamabo azy aretina zao mamabo atsika tratra nyzany zany tsika zao ka naroviana izy Andriamanitra no matsiaro sy mibebaka aminao ohatrany 9:30 ary matsiaro any amin'ny tany nitondranao azy ho babo izy ka mibebaka sy mifona aminao any amin'ny tany zay nitondranao azy ho babo ary manao hoe efa nanota izahay ka dia miverina aminao amin'ny fony rehetra sy ny fanany rehetra izy amin'ny tany nitondrana azy ho babo ary mivavaka manandrify ny toerana zay nifidinao ary ny trano zay nataoko ho an'ny anaranao dia noho any an-danitra fonenanao ny fivavahany Andriamanitra sy ny fifonany ka omeo rariny izy ary mamela ny olonao zay efa nanota taminao. Ry havana, tsy miaramila zao mamabo atsika, tsy dalo, tsy mpangalatra fa adversaire iraisana aretina. Ka raha am'izao aretin' zao izy Solomona no miaiky ny fahotany malagasy, miaiky ny fahotany malagasy araka le voalazan'Andriamanitra teo hoe miala amin'ny ratsy fanaony izy. Manararoatra n'izao conférence zao tompo miara-miasa amin'ny manam-pahefana eto Madagasikara. Okare zay ny kolikoly ry havana. Morongatra eto amin'ny firenentsika ny kolikoly, morongatra eto amin'ny firenentsika ny fifanaratsiana ny ady an-trano. Tsy fantatrareo ve fa ohatsy izy ny Matthieu sy ny Marc ary Luc, boky ny Matthieu, Marc, Luc miteny hoe ny firenena miady an-trano dia ho rava. Soa ihany fa misy ty coronavirus ty, io le hoe soa ihany nampahoriana mba hitandremako ny tenao, soa ihany fa misy olana iraisana mba hampifankaty hampifamela heloka atsika, mba hampibebaka atsika. Ry havana, raha am'izao zany mbola misy malagasy mangalatra andray,
mbola misy malagasy ndray mamon'olona sy ny sisa de zany tena fanetry be tro mihitsy riavana ko mangataka aminao a mba iaiky ny fahotantsika isika iray fo iray saina ary efa le vavaka nataony Solomonina teo zany raha sendra babo ny vahoakanao Andriamanitra ka mibebaka sy miaikeloka vonjeo izy riavana de mamaly zany Andriamanitra araka le vaky teny teo 17 toko fafeto 17 ary ery ambany ery 17 koa ino raha mampiantona ny andro a ka tsy misy ranorana latsaka na asaiko mandany tany valala na naterako aretina mandringana ny oloko raha ny oloko zay natsona amin'ny anarako no avy anetry tena ivavaka tady ny tavako iala amin'ny ratsy fanaony de iaino any an-danitra aho ka mielany elony sy asitrana ny taniny riavana morongatra eto amin'ny planeta misy atsika indray zao ny fahotana mahafaty mahatsiravina morongatra eto amin'ny planeta misy atsika fahotana mahatsiravina pacte atao amin'ny maty fahotany sodomita tonga eny ambony pilipitra inge zao mifanambadiny sodomita riavana morongatra nge zao ny salamo 106 salamo 106 vakisika kely vetivety salamo 900 ary ny andininy 7 salamo 900 andininy 7 de zao mivoalaza namono zanany lahy sy ny zanany vavy ho fanatitra ho an'ny démonie ireo averiko indray namono ny zanany lahy sy ny zanany vavy ho fanatitra ho an'ny démonie ireo am'izao tsika miteny zao de misy atokon'olona eto ambonin'ny tany manao pacte amin'ny démonie amin'ny satana ka ny fanatitra omena de zao faty olona be de be mirarakopana ny eo ambadiky zao faty olona mirarakopana zao de satana nge satana ny eo ambadiky zao faty olona mirarakopana izao efa eninao ve fa mila faty olona be de be n'io satana io raha ny olona mandrika riavana de zany voalazan'ity salamo 106 ty namono ny zanany lahy sy ny zanany vavy ho fanatitra ho an'ny démonie ireo 7 eny nandratsaka raha marina izy de ny raha ny zanany lahy sy ny zanany vavy zay vonono ho fanatitra ho an'ny sampony Kanana ka dia nametaveta ny tany tamin'ny raha izy zany le tsy maintsy bebahatsika tsy maintsy bebahatsika ery amin'ny andiny 7 ny kambana tamin'ny bala-peora ireo ka de ninana fanatitra ho an'ny maty bala-peora ny ilazan'ny soratra masina ny fikambanan'ny mpivavaka amin'ny maty sy mpanao fatitra amin'ny satana mpanao fanatitra ho an'ny satana ka mitondra fatin'olona ho fanatitra ary zao eto ambonin'ny tany feno faty olona zao de zao tsy Andriamanitra ny tompon'izao programme zao fa zao no ny adalan'ny olona mona aminaina amin'Andriamanitra ny olona tezitra ny amin'ny didin'Andriamanitra ny olona tsy mahazo enany amin'ny mana isan'andro ny olona mona aminaina de zao miva any amin'ny apokalypsy toko 7 de zao misy anjely efatra miazona ny loza sy ny atamby eto ambonin'ity tany ity tsy tsoka loatra be averiko apokalypsy toko 7 de misy anjely efatra voambara magnomboka amin'ny andiny voalohany miazona sy miaro mba tsy hatonga ny loza amina tampo tena hoe azo laky eto ambonin'ity tany ity satria mbola misy vahoaka an'Andriamanitra eto ambonin'ity tany ity zay asian'Andriamanitra tombo kase ko miantso anao androany arak'le voalaza teo oka mba hiala amin'ny raha tsy fanao isika ary za de mivavaka manokana tompoko mba hanao zava-mahagaga eto amin'ny firenentsika Andriamanitra efa fahagagana sahady zao tsika tsisy maty zao tao anatin'ny herinandro zay ny fepetrany mesure ndray sy manam-pahefana zay Andriamanitra ny hitanareo tompoko herinandro zay noho ny mesure sy ny zavatra natao de tsy morongatra be tsy ohatry zao nge ny fréquence ny fahafatesana sy ny fandehan'io aretin'io any amin'ny firenen-kafe fa no ny tanan'Andriamanitra ny anjely miazona zao loza eto amin'ny firenentsika zao de tahin'Andriamanitra isika tokony mba hisaotra sy hivavaka man'ireo mpitondra fanjakan'ireo isika fa akoatran'izany tokony hibebaka isika hiala amin'ny adalantsika isika aza tezitra ianao raha mifanandrify amin'ny zavatra iainanao sy ataonao zao teniko zao fa zao tena mino isika fa firenena sy nosy spesialy ty malagasy ty arengane hiasa amin'ny fomba mahagaga amin'ny manam-pahefan'Andriamanitra ka ao arinanyity ao anatin'ity olana ity ary ao arinan'izao de iova mihitsy ny firenentsika iova ny fomba fisainana fomba fijery fomba fanao fiainana ka ho lasa firenena ho tonga fianarana ho an'ny hafa isika raha maninona riavana
verina amin'le tantara faharoa teo isika raha ny oloko zay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ivavaka hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanao magataka amin'ny firenena malagasy mba tena hitady an'Andriamanitra isika tena hitady an'Andriamanitra efa misy fanafody ho an'olona 2,000 raha ohatra ka sanatrika tratran'le aretina isika oziny filoatsika efa misy réservoir zany ao ho atsika fa ankoatran'izany tena ndo hivavaka isika mba tsy coronavirus fotsiny ho sitrana ho afaka amin'ity problème ity fa ho afaka mihitsy ny kolikoly ho afaka ny fahotana sy ny adalàna zay mahazo laka ho eto amin'ny firenetsika mahazo lakany amin'ny barao-panjakana mahazo lakany amin'ny fitsarana mahazo lakany amin'ny fahefana sy ny seza misy atsika any mahazo lakany ambony fandrina mahazo laka any apositsika any any amin'ny fotsiny saitsika any engane mba ho tsitranon'Andriamanitra hiala zany rehetrarehetra zany ry havana hiala zany rehetrarehetra zany eo amin'ny Amosa 4 Amosa 4 zay nge reny lazaiko teo ry havana tsy voatery ho negatif ho an'ny malagasy ty toejavatra ty mety negatif ary tena matsiravina amin'ny fisehoana any amin'ny toerana hafa samy hafa any fa ndao tsika rehetrarehetra samy hivavaka hifadianina ho atsika amin'ny lariby hifampivavaka isika zao voalazany Amosa 4 ary ny 10 Amosa 4 ary ny 10 dia zao ny voalaza efa naterako arety mandringana tahaka ny tany Egypta ianareo averiko Andriamanitra mihitsy ka ny ambadiko zao zavatra zao efa naterako arety mandringana tahaka ny tany Egypta ianareo novonoko sabatra ny zatovinareo sady nobaboina koa ny soavalinareo ary napakariko eo ambavorinareo ny amaimbo ny tobinareo nefa tsy niverina tamkiany ianareo raha araka ny baiboly zany dia zao marina fa manao ny asa ratsy ny satana feno aretina zao tontolo zao fa ao ambadiky ny aretina miditra Andriamanitra nanaterako arety mandringana anareo zy Andriamanitra ohatra ny tany Egypta dia ry amin'ny 10 farany nefa tsy niverina tamkiany ianareo ka hono ary malagasy zay mihaino anah ankehitriny raha vadika tsika ho fiverenana amin'Andriamanitra zao aretiny zao dia ho sitrana ny tantsika sitrana ny tantsika veriko indray le vaky teny efa nanaterako arety mandringana ohatra ny tahaka ny tany Egypta ianareo tonga dia ry amin'ny frazy farany Amosa 4:10 zany nefa tsy niverina tamkiany ianareo ozy ny resaka nataontsika nanomboana nyty resaka ty hoe ahoana ny tenin'ny baiboly eo anatrehan'ny coronavirus inona no ambaran'ny baiboly manoloana ny coronavirus io ny ambaran'ny baiboly nanaterako arety mandringana nareo navelako hitrango aminareo ny arety mandringana nefa tsy miverina amiko any ianareo tsy miverina amiko ihany ianareo ka dia marina le tantara faharoa toko 7:4 raha ny oloko zay natsoina amin'ny anarako malagasy zany no avy anetry tena hivavaka hitady ny tavan'Andriamanitra hiala amin'ny ratsy fanao dia ho sitrana ny tanina da atamba mixetsika amin'ny Amosa 4 zany hoe efa nanaterako arety mandringana nareo nefa tsy miverina amiko ihany fa avadikisika pozitifa hoe eo anatrehany arety mandringana dia ndreto zay malagasy Andriamanitra miverina aminao ndreto zahay mpanao meloka mpanota mpanao ratsy mpijangajanga mpamisafo mpamon'olona mpanararopaty indreto zay Andriamanitra dalo ndreto zay Andriamanitra tsy manao afa-tsy ny manakivo sy mipanaketraka ndreto zay Andriamanitra zahay malagasy mpanota mifona aminao Andriamanitra dia ho sitrana ny tany nosy Jehova ko mangataka atsika rehetrarehetra zay mihaino amin'izao fotoana izao amaky eo amin'ny Apokalipsy 7 tsika Apokalipsy 7 rehefa atambatra ny Amosa 4 sy ny Apokalipsy 7 andiny faharoapolo sy raiky amin'ny roapolo dia jerenao moa ny mampahagaga n'ity baiboly ty jerenao zavatra ambaran'ny fifanojon'ny baiboly teny rehetrarehetra amin'ny baiboly Apokalipsy 7 andiny roapolo sy ny raiky amin'ny roapolo dia ozy izy nefa ny olona sisa zay tsy matin'ireo loza ireo dia tsy nibebaka hiala tamin'ny asan'ny tanana mba tsy hivavaka amin'ny demonia
sy ny sampy volamena, sampy volafotsy, ny sampy varahina, sampy vato, hazo zay tsy mahajery na mahare na afa mamindra. Sotra betsaka amin'ny manam-pahefana tompoko. Azo lasaina hoe voafe ihany le corona teto amintsika, voafe. Tsy de mbola misy faty eto amintsika, faty mirarakopa. Kanefa ozy ny apokalipsy 7:20 nefa zay olona sisa tsy maty ny coronavirus. Avadikitsika, actualisentsika ny resaka, nefa zay firenena zay mbola misy tsy maty ny coronavirus de tsy nibebaka niala tamin'ny inavy izy teo izy. Fivavahana amin'ny démonie, ry havana, mahazo laka eto amin'ny firenentsika hoa, nipaky tamin'ny Satana. Be de be amin'ny olona manam-pahefana ety ambonin'ny tany, milliardaire, mpandranto, ody ratsy eo amin'ny Satana. Ozy ny apokalipsy 7:20, apokalipsy vakitsika kely vetivety, apokalipsy 7:20, ary andininy 7 vakitsika. Fa tamin'ny divainy fahatezerana no ny fijangajangana no nahalavoan'ny firenena rehetra, ary mpanjaka ny tany jangajanga taminy, ary mpandrato amin'ny tany tonga mpanankarena no ny afatatry ny fitiavany io zavatra mahafinaritra ny tena. Ry havana, PDB ny manam-pahefana ety ambonin'ny tany, mijangajanga amin'ny Satana, mivavaka amin'ny démonie. De ajany koa an'iny fa miverina amin'ny apokalipsy 7:20 teo de zao ny voalaza. Nefa ny olona sisa zay tsy matin'ireo lozy ireo, tsy matin'ny coronavirus ohatra, de tsy nibebaka niala tamin'ny asan'ny tanany. Mangataka anao zay mampiasa ny tananao mba anaovana ratsy sy analana baraka ny anaran'Andriamanitra. Beba mifona amin'Andriamanitra sy mivavaka amin'ny sampy démonie ozy izy, sy ny sampy volamena, sy ny volafotsy, sy ny varahana, sy ny vato, sy ny hazo zay tsy mahajery na mahare sady tsy afaka mamindra. Mangataka ny vahoaka malagasy mba tsy hivavaka itsony afa-tsy amin'Andriamanitra irery ihany zay namorona ny lanitra sy ny tany, tonga nofo tety ambonin'ny tany hamonjy atsika. Fa raha zany nataontsika, sitrany ty tantsika ty, sitrana eo amin'ny 9:20, ary tsy nibebaka tamin'ny olona izy. 9:20, ary tsy nibebaka tamin'ny olona, ireo olona tsy maty ny loza ozy. Magataka ny mpamon'olona rehetrarehetra, okizay rahalahy, okizay tompoko, okizay mifamon'olona. Fa izany no mahatonga zao coronavirus zao mameno ny tany. Be loatra ny mpamon'olona eto ambonin'ny tany, na mivatana io na akolaka io, na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana, be loatra ohatsy izy. Nefa ny olona zay tsy matin'ny reo loja ireo 9:20 tsy nibebaka tamin'ny famonon'ny olona izy, na tamin'ny nanaovany ody ratsy, ody ratsy. Mangataka amin'ny mpanao fanafody re tompoko, ibebaka, iverina amin'Andriamanitra. Fa ho avy tsy ho ela izy. Leo ambadika zao loza zao nge ry havana, loza zay manambara ny fiafarany tantarany tany ange io. Tsy tena mbola io ny loza, fa mbola ho avy ny loza fito. Fa tsy tena mbola io ny loza, fa pseudo fotsiny io, tandindona ny tena zavatra hitranga. Ary eo amin'ny andininy farany izy de zao, tsy niala tamin'ny ody ratsy izy, na tamin'ny fijangajangana, na tamin'ny alatra nataony. Mahazo laka eto amin'ny firenentsika ny fahotana fijangajangana ry havana, mirongatra eto ambonin'ny tany nge ty fijangajangana ty, ary tado atao lasa azo iainana eto ambonin'ny tany. Tezitr'Andriamanitra de mirongatra, tsy mbola loza fito fa loza fanairana mba hibebahany olona. Ry havana, manasanao ary zao 2 minitra farany zao, natao zao conférence izao mba atonga atsika hijery an'le menarana varahany Jesosy Kristy, andinika ny tenin'Andriamanitra, hibebaka anetry tena, hiala amin'ny ratsy fanao, de anasitrana ny tanyntsika Andriamanitra. Ka zao no izy, zao ny voalazan'i Ezekela 7:20 amarana atsika ty fotoana androany ty. Ezekela 7:20, 9:20, Ezekela 7:20, 9:20 de zao mivakina. Raha mahita izy ka miala amin'ny fahadisoana rehetra zay nataony, de ho velona tokoa izy fa tsy ho faty. Ezekela 7:20, raha mahita isika malagasy ka miala amin'ny fahadisoana rehetra zay atao, de ho velona tokoa isika fa tsy ho faty. Ry havana, azo antoka ny tenin'Andriamanitra. Ko mangataka anao raha mahita an Jesosy Kristy voaomby eo amin'ny azo fijaliana isika ka miala amin'ny ratsy fanao, tsy hanao tsony, ho sitrana isika,
vavaka antsika toko Andriamanitra mahay fanjavatra rehetra misaotra anao zay Andriamanitra amin'izao conférence lehibe mandeha eto amin'ity fahita lavitra ity Andriamanitra mitondra ny lohateny hoe poziny menarana io mahazo ny planeta io ary ilay menarana varana ny vahaolana solution aty zay Andriamanitra ahita mianjaanja ny asan'ny menarana le poziny menarana mitranga eto ambonin'ny tany ary aty zay Andriamanitra tsy hifantoka amin'ny fanaitainana sy izany vokadratsy izany fa hitodika eo amin'ilay menarana varana Jesosy Kristy hiala amin'ny raha tsy fanao Andriamanitra hitady ny tavanao ary anetry tena Andriamanitra hifampivavaka manana faniriana zay Andriamanitra hitolona hivavaka miaraka eo anatrianao dia ta eo Andriamanitra zao fandarina izao enganemba ho be dehibe ho maro dia maro Andriamanitra ny olona iovafo Andriamanitra hibebaka ary mba hiteny ohatry ny Davida manao hoe soa ihany anam-pahoriana mba hitandremako ny didinao Andriamanitra sy hibebahako aminao Andriamanitra ne amindra fo amin'ity vahoaka malagasy ity ta io manokana Andriamanitra ireo manam-pahefana kely iaina nyreo manalina na eto atoerana miazakazaka makany ivelany amin'ny fomba rehetrarehetra tsy matory tsy mahandriandro mifanatrika amin'ny vatana amin'ny aretin'Andriamanitra reo dokotera ta io ambino ary engany Andriamanitra no fahagaka neto Madagasikara ianao ka hitodika ety Madagasikara ny masony rehetrarehetra fa firenena minso matahotra anao izahay ary tena matoky anao misaotra Tompo amen sedra olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa ao reny olana esory ireo fatorana zay mbola manefitra anay iray amina